Ivaky amin'ny tontolon'ny baolina baolina kitra kosa ary sika manomboka eto ireo ny fifandanana moa araka nambara teo mbola mangingina eo am-panomanana amin'izao fotoana izao ireo solitena malagasy roa ny CNAPS Sport sy ny AS Michel dia efa manomba tena fatratra ihany koa amin'ny fifandanana africaine vaovao mikasika ny ekipan'ny CNAPS Sport izay indrindra no firesantsika manaraka. Mahakasika izay dia nangatantsodrano ary name voninahitra ny ligy aviny ny CNAPS Sport mialoha indrindra ny hiatrehan'izy ireo izany fananana afrikanina izany ny amboara izay azon'izy ireo moa dia natolony izany ligy niaviny izany. Mialohan'ny andehanany arika ny fifananana afrikanina dia nandeha nakatsodran'ny tany amin'ireo ray aman-dreniny fatra etasy ny ekipan'ny CNAPS Sport ny alarobia lasa teo. Ankoatr'izay dia natolotra any nono kapteny sy ny docteur atofolohan'ny ekipa ho an'ny ligne tasy ihany koa ireo amboara national roa azony dia ny tompon'akan'i Madagasikara sy ny super coupe de Madagasikara. Tamin'ny tafaliana lehibe ary nandraisan'ny vahoaka tany an-toerana no tarihan'ny filohan'ny fatra Rasoana Vodilon izany fihetsika izany na dia tao anatin'ny ora mikija aza. Aloha izay fandoran'izay dia nisy ny fitetezana ny tanàna na hatratra 3 kilometatra nenga teo Ambohimy Tarona ka hatrao Miarinarivo tanàna nataon'ireo mpilalao sy ny mpitantana ary ny mpanohana ny ekipan'ny CNAPS Sport nitarika ny fianakavian'ny CNAPS tamin'izany moa ny tale général Andremato ary Zaka Rabekoto Raoul. Ny fianakavian'ny CNAPS tompolasy tompovà miaraka amin'ny amboara lehibe ho marika fa dia tompon-daka ny Madagasikara ny CNAPS Sport ary ny bata ihany koa ny amboara ny super coupe. Ny CNAPS Sport izay avy eto amin'ny ligy tasy no matanjaka indrindra amin'ny baolina kitra eto Madagasikara. Izany zavatra izany moa dia tsy tonga ho azy fa misy fiaraha-miasa amin'ny olona maro ka dia etona no isorako ny rehetra izay niara-nisalama ka nahatonga izany fahombiazana lehibe izany. Nandritra ity lanonana ity ihany koa no nilazany filohan'ny ligne tasy sady be ny tanànan'ny Miarinarivo Mamy Arsul Amede fa isy ny fanofanana ireo seksiona 7 anatin'ny ligne tasy manomboka ny volana febroary avy izao. Isy ihany koa ny fanofanana ireo mpitsara baolina kitra ao an-toerana. Fantatra ihany koa fa manomboka amin'ny volana marsa ny fifandanan'ny seksiona ao Miarinarivo. Fa ny tena songadina indrindra dia nanambarana fa ho zaraina ao anatin'ny ligue tasy ny vola 10 tapitrisa ariary azo ny ekipan'ny tasy tamin'ny coupe de sélection régionale 2024. Samy azo 2 tapitrisa ariary avy ny seksiona Soavinandrina, Ampary, Ampefy, Analavory, Miarinarivo, Antongony ary Ambatomirahavavy. Natolotra ny ligue kosa ny 3 tapitrisa ambiny mba hampandrosoany ny baolina kitra. Fantatra ihany koa fa nanomboka ny sokatra ny zoma lasa teo indray ny botiky ny CNAPS Sport ahitana ireo kojakoja ara-pahatanjahantena isan-karazany etsy amin'ny Foibe Ampeflo. Ny 20 janoary kosa dia eny amin'ny avance Terabe Ririka larana 700 no izy izany botika izany.